tontolon'ny zavakanto afaka mampirainy mozika io no ezahana vohitra ao anatin'ny fetin'ny mozika izay tanterahana amin'ny voalohan'ny volana oktobra avy izao ny lahady zao zany marimarina kokoa eo ambany fiain'ny ministry ny kolotsaina ny hetsika rehetra izay atao ary tazana ny fandraisana anjaran'ireo artista maro. Ny alahady voalohan'ny volana oktobra izao ny fetiny mozika etsika manokana hainy mozika anay no mampitambatra no tanterahana eny amin'ny tokotanin'ny ministeran'ny kolotsaina ny alahady ho avy izao etsika izay andraisana mpanakanto misa 20 mahery. Fankalazana voalohany ny andro iraisam-pirenen'ny mozika na journée internationale de la musique festival hay no anaran'ilay etsika karakarain'ny Woods Congregation dia iny ny ministry ny kolotsaina ary arovan'ny faritra Analamanga. Fankalazana ny andro iraisam-pirenen'ny mozika izy arak'izany dia mozika no hita ao anatin'io etsika io tontolo andro manomboka 10 maraina hatramin'ny 7 hariva. Mozika entina mpanakanto isan-karazany avy any amin'ny faritra marobe eto Madagasikara. Mpanakanto isan-karazany mira bankira isan-karazany. Isy bankira nentim-paharazana ary isy bankira iraisam-pirenena na moderne. Ny ministry ny kolotsaina no niany etsika miaraka amin'ny lehiben'ny faritra Analamanga. Antony roa tonga ny faritra Analamanga miaro izao etsika izao. Voalohany dia ny faritra Analamanga mampiatrano ity etsika ity. Avy amin'ny faritra maro avy eto amin'ny nosy ireo mpanakanto tonga ampiseho izany hoe zavakanto ny aviana ny fototra malagasy zany. Dia io no atao voalohany. Antony faharoa dia hoe ny andraikitra ny faritra dia ny fampandrosoana tafiditra anatin'ny tokony mampandrosoana ny zavakanto malagasy anisan'izany ny mozika. Araka ny fandaram-potoana isy ny karnaval manodidina ny ranona nosy hatreo amin'ny ministeran'ny kolotsaina anomboka amin'ny 1 kosa ny seho atolotra ireo mpanakanto avy amin'ny laval'ny nosy ao anatin'ny fetiny mozika 17 Hatreto ny vaovaontsika topolasitoko vavy ankasitrahana feno ny fiarahanao taminay tao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay dia eo amin'ny rapitso indray ny sampana fampahalalam-baovao manome fotoana ho antsika mankasitraka topolasitoko vavy.